fahalamirabantsika mpanaraka nyity fandarana manokana ity vaovao lehibe ho an'ny fiangonana apokalipsia no entiko aminao amin'ity fotoana ity satria dia tonga nitsidika ny pasteur Mayolla Mivady teny amin'ny trano fonen'ny Ambohipo ireo pasteur vaony olo koa izay notariny pasteur Ertina ny fahatelopolo ny volana janoary taona 2024 tamin'ny fotoana io indrindra no nanararaotany tan'izy ireo ny fampiresahana sy ny fampidimika ny amin'ny fampandosoana ny ambaindainy fitoriana ny filazantsara eo anivon'ny fiangonana Roatota tsy adino izy ireo koa ny nanolotra solombody akoho amin'izao tono taona izao ondray mandray ny pasteur Mayolla Mivady tamin'io fotoana io tsy ampendranao ela rehefa fa andeha hoarantsika ny sary makasika an'izany rehetrarehetra izany mitoboka nreto moa zany zay pasteur mpanompon'Andriamanitra mitantana fiangonana vaoan'oloko ny pasteur zay mahatsapa marina fa raha ny olana misy foana raha zavatra nylalovana betsaka zavatra nylalovana raha ny problème sy ny zavatra misy eo anivon'ny fiangonana anivon'ny samy mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazany dia hita hoe misy ny olana sy ny problème famafoana nandritry ny taona maro nandritry ny taona maro fa izay mahatsapa amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'i Jesosy eo anatrehan'ny volazan'ny tenin'Andriamanitra dia na inona olana n'inona zavatra misy n'inona problème dia mahatsapa sy ohatra nyvangian'Andriamanitra hoe raha iamandreninay nareo nahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra nahalalana ny azoverina hoe ny fahamarina zay tokony fantatra dia nandritry ny efa taona maro amin'izao fotoana zao no zay manokana dia mahatsapa mihitsy ny hoe tena mahijory eo anatrehan'Andriamanitra ho amin'ny fahitsiana ho amin'ny fahamarinana ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mahatsapa hoe na dia eo raha ny lalana samy mitondran'ny tompo amin'ny samy fiangonana maro isan-karazany amin'ny samy fiangonana dia mahatsapa izay hoe rehefa mijery ny baiboly mijery ny sitrapon'Andriamanitra dia misy foana ny ray aman-dreny izay nahitana ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy tafandrimandry za moa dia nanipiresaka tamin'reto pasteur namana reto hoe ohatra ny mahatsapa ihany hoe marina fa miasan'ny tompo mandeha ihany tena eo ihany miazakazaka kanefa rehefa mandinika ny ten'Andriamanitra sy mandinika amin'ny baiboly dia mahatsapa ny famangin'Andriamanitra hoe mitare lalana fanomezam-boninahitra ary na inona dia tsy ho very zany hoe nareo no anisan'ny nampianatra ny sitrapon'Andriamanitra ka dia ny verinay fa zavatra mety indrindra eo anatrehan'ny tompo no nakanesana te dia nangataka moa fa fampiresana dia satria hatramin'ny ela ihany zay dia hoe androany fotoana mamety dia niteny tamin'ny pasteur Alvarez hoe ndahany makany amin'ny pasteur Mayolla dia mba anytany hoany reo vinana afaka mandray fa indrindrandrindra mitongotra anatoy izao no anararotana hitondra fiarabana hitondra izay atao hoe ny famangina no amin'izay mitoerana misy anareo maray aman-dreny azy zay ao anatin'izay moa no mitondra ny fialan-tsiny sy ny fifonana mihitsy raha misy ny zavatra hita hoe miverina mety disadisa sy ny olana maro isan-karazany tany alohatany zay moa amin'izao fotoana izao dia tena miezaka ho amin'izany mihitsy hoe maninona moa ny voatery tsy maintsy isy olana foana maninona ny voatery tsy maintsy isy problème amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra dia miezaka zay ho amin'izay atao hoe fifandraisana fifanantonana amin'izay satria na dia atao hoe marina fa samy manana ny lalana hitondran'ny tompo amin'ny fitoriana ny filazantsara fanomezam-pahasoavana mety samy manana ny azy dia miverinay kosa hoe zava-dehibe na dia zany aza ny fifandraisana amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra dia zay moa pasteur misy an'ireny fanasana natao teny amin'ny collégium reny dia tsy salasala avy satria zay le atao-po tena raisinay zava-dehibe ka zay anisan'ny natongavana pasteur Mivady raisinay zava-dehibe no nametraka anareo ray aman-dreny
mpitaridalana ary zay no anisana tongavana eto manaraka zany angamba moa tonga dia toizam-pianony resaka fanao zay noveriko fa tsisy maratsy azy mihitsy ny fanaterana hoe solomody akoho dia misy zavatra kely any noverina frapahany kely lekely zay atolotra iapitiavany atolotra tena mifona iray manontolo mihitsy tompoko zay eo anatrehan'ny tompoko no anatanterahana eo zany mariky ny fanajananareo maray aman'ireny tompoko fa dia misaotra betsaka na nyray dia misaotra betsaka ny fampiatranana tompoko zay fasite voalohany indrindra aloha zany a misaotra anareo be da be zay ary famokaraka an'izay tena tsoronay aloha fa tsy manako mihitsy ny vady hoe isy zavatra vao ary ny amatamaka ary tahitra ihany hoe tena surprise amintsika mihitsy zany vaovao zany dia za moa zany efa fanteny tamin'ny voavy resaka tamin'ny kesety resaka tamin'ny izy fa iny zany tsika ary dia mba memana kely aloha zany mba iangavaino sao dia mivoaka enazy dia voalohany indrindra misaotra be anareo amin'ny fanetretena anareo aloha zany fa fanetretena ngesabe mihitsy le zao vitanareo zao azanyrokolo hoe zay manizy tena masandratra dia faharoa makaraka an'izay ko misaotra be koa satria Paoly milaza hoe ny fitiavan'ny Kristy ny manery raha azo atao dia mihavana amin'ny olona rehetra mitanteranareo koa zay hoe tsika raha mpianatra Kristy zany dia ny fitiavan'ny Kristy no alalany olo hoe mpianatra tokoa tsika raha mifankaty dia totosainareo koa zay atero manaraka an'izay koa masambotra kokoa manomeno mandray hoe soratra masina dia tsy tonga fotsiny nareo namany fa mbola tonga mitondra solombe dia koa tena marina hoe mitoerana anankiray hoe ray aman-dreny amin'ny maray aman-dreny mitaona na hoe mampitarika ara-pamia mitoerana anankiray koa zany misy zany fotoana hoe ianao mba zanaka dia mba mamanitra ny ray aman-dreny amin'ny maray aman-dreny ianao dia mba vanginy zanaka koa na zay mba hoe nahita soa dia zava-dehibe zay satria na inareo koa ray aman-dreny ny fiangonana nefa dia mahatsapa ihany koa hoe zanaka ihany koa mikilany dia manao zay fifanajana sy fanomezana voninahitra zay zava-dehibe aminay mivady ary tsy aminay mivady ihany fa amin'ny fiangonana apokalypsy rehetrarehetra zao satria nantena azy paster teo hoe namaly ny andro teny amin'ny collégion vo nanao montage ny collégion mihitsy zay dia nahatrehako mihitsy le hoe ampidiro tsara ny sariny paster mba hitan'olona hoe teo fa paster moa zany lasa tabolota amin'ny fotoananamaraparana fotoana fa za saika mpandray fitenenana anao mihitsy tamin'iny fa milaza zareo hoe mialatsiny anao fa naodea dia saika hoe ianao dia parti GVFM dia barijaka no saika hoe mpidrasana fitena tiako aseho amin'ny olona koa zany hoe tiaka en tant que sambo sabatiste io paster tiana tonga dia fandraisana fitenenana amin'ny rehetrarehetra manao reny le zamanao déplacement reny amin'ny faritra tsirairay ary dia manao fanasana amin'ny fiangonana dia matetika tany manakarina zay dia tadia omola tadia zapotsy midotongo dia le Mbomiada tany Mbomiada dia misy sotena pastoratsika tonga manatrika an'le satria matetika zale mandeha zao mbola fitokanana fiangonana dia tonga ry dia miara misakafo zay miaraka misakafo dia le misakafo atao amindreny dia efa vantena zareo hoe raha vahintsika reo iny reo pasteur reo miviteo mba miaraka misakafo zany dia efa misy le hoe zay fifandraisana akaiky zay dia za na eny tamin'ny nareo nanaraka le tamin'ny collégion na eny hoe
pastera nanina tsy tonga tamin'ny vahomioko nefa hoe nandafasana fanasana de kaky zay fa tsy nahazo fanasana mihitsy zay tsisy nanatitra mihitsy any de tsy fantatro hoe nisy ve le fanasana sa le olona nomena koa de misy miteny hoe nisy fanasana mihitsy hoe nanomena fanasana fa pastera miholo izy tsy tonga tena tsy nahazo izy iny zay manko manao fitorina kely misy fotoana ihany manao fitorina de tsy célébration manko mateo fa fitorina filazantsara fotsiny de tsy nanao fanasana mihitsy fa eo avy ny fotoana misy fankalazana ozy hoe andefa zay pastera andefa zay fa iny karazana fitorina filazantsara de tsy tena lasa fiangonana ka tena saitra mihitsy manko za tam'le olona nyresaka zany hoe resaky ny olona ty ngamba zany fitorina filazantsara tsotra izy nika tsy nalasa mihitsy zay pastera zay vao tranquille zany misaiko lisy fa hoavy ny fotoana le izy mihitsy ngamba raha fahitako azy tamin'iny zany tsy tena nasa fiangonana évangélisation tsy tena nasa fiangonana nampitondra fanjakana ary tsy nasa fa tena tsy juste resaka hoe fitorina zay nasena tonga rehefa le célébration ihany no mba malasa fanasana eny ka marina kosa le zany fitorina mo ve de anasana olona hoe fankalazana zay taona na hoe mba fety hoe fitokanana zavatra anaky hoe ay de zay manko nisaky alakitry ny kely zany izy fa eniko le resaka tonga taty amiko de zay zakaka hoe tena tsy anatariko daolo resako ensemble hoe nisy anaty invitation ve taty de tsisy mihitsy de nisy olona niresaka hoe nisy invitation narefa fa tsy tonga de zay zany niresaka hoe ngamba le olona tsy nanatitra anazy taty de mety nanao satria raha tonga raha misy invitation nareo manko tonga teo aminay de manao décharge mihitsy za hoe voaray le izy pour mba hialana amin'le hoe nareo nasaina tsy tonga de raha nahazo invitation moa zany anao tsy ho afaka fa zara tsy afaka de faravaratsiny ama de fa solo tena ary raha ohatra ka tonga ny invitation de tsy maintsy anatin'ny cahier de charge nitsara hoe ty ny invitation afitarina avy taty de manaraka an'izay mankasitraka ary avy tao amin'ny fiangonana fa na zao fiarahantsika zao aza zay fiarobana ataontsika zao de raha tsy ampanina anareo de fa alefako mivoaka amin'ny télévision mba hitan'ny olona koa hoe zao zareo ny fanantina ampiresaka fampiaraba tratry ny tona de niteny koa moa pastera taony amin'ny hoe misy ny disadisa teo aloha niezaky ny mba manadiny lasa zany hoe mba hipanjana amin'ny hoavindray ny fanatonana ny fiarah-miasa zany renyle disadisa teo aloha reny raha ny tena marina moa zany fahitako anazy zany tsy de avy aminareo koa le izy fa zay indray tamireny tsy de nanana hoe alahelo taminareo na hoe tezitra tamin'le zany satria ohatrany hoe zay zany hoe fa zatra n'le ka ohatran'ireny na zay sy pastera tina hoe ataoko hoe niainga tany voalohany araka ny tenin'ny pastera tao hoe mba nahitana ny soa saiko moa raha fahatatana ny pastera tam'zareo tao le histoiratsika de fitegny fotsiny le izy hoe tam'zany zareo mbola niaraka tamin'ny emereo tao de i pastera Jocelyn niteny hoe allo pastera izy mba meo pasavao aminay le apocalypsie atena ohatrany intéressant be izy raha moa zany tsy afaka nanao ny liste tamin'ny radio emereo tam'zany satria emereo ihany mbola radio de pastera Jocelyn de pastera Ertina de pastera Patrick Hansen de mamfona amrokot vao zany ihany tsika tamin'iny de tam'zany sady mbola nampianatra tamin'ny sany de nampianatra am'zareo miaraka de pastera Jocelyn le mivoaka makany andafy matetitetika de tsy naharaka fa zay taony toy zay de
navita maromaro ihany zay de efa volena nanganara teo moa zay de pasteretiny ihany mba isan'ny lancé kely an'le radio teo de nandeha am'izay de hoe ahoana za mbola tsy afaky miangaze nizanisa mihitsy satria tam'izany mbola manomboka koa zay araka ny paster Zakamana moa tam'ireny de teo anatrehan'zay resaky zay samy nandeha samy nampiasa an'zay mba azo tany zany de nafaly anazy zany tateorina ny hoe lasa nandehabe paster Ertina de miazakazaka be le asa d'un côté za faly satria hoe mba olona isan'ny nampianarina zany volavolaina atafavoaka zavatra ohatran'io de nandeha tamin'ny resaka sabata mihitsy zany de kanefany tena communication aingana be mihitsy amy lasa fitorina de le radio na le tele raha ohatra anao hoe andeha anao sa fitorina arian-dalana tsy kalamanjana foana tsy ahita résultat mihitsy anao tsy ahita résultat misy famaivana kely de kely le résultat de ny paster moa zany tonga de efa nahita an'le fanaovako asa misy tonga de riatany tokony azy ao aloha saboten'Andriamanitra aloha de mba mampanjona tena kely sy tena nokasy misaotanareo be makasiraka makatela fa zava-dehibe le filomatsika zao io mitanjona moa zany de hoe inona ny fomba atao atongavana ny an-danitra efa anatin'ny lalana mandeha tsika aoko ny ondry zay tarika de arotikany aloha le fotoana ohatry zao mba efa miresana satria mitanjona de hoe noany atao hoe samy manana ny misy ty ny fomba fiasa sy ny stratégie mitaomana ny olona zany zava-dehibe raha moa zany efa ny zavatra maro zany napitavy tamin'ny paster tamin'ireny fampianarana reny tsy voatery hoe ny apocalypse koa nefa noentina mitaomana olona zany fa ohatrany hoe zavatra ny angiana fotsiny tamin'ireny de tateorina ny zavatra mbola ny zavatra betabe zany mbola tsy niresako paster tamin'le tsika tamin'ireny fotoana reny satria hoe sarany hoe zaza mena sakafo ihany ve tonga de voatery de omena azy daholo amin'ny rehetrarehetra araky ny fotoana nandeha avy any iny moa le miresako hoe zavatra tamin'ity fatorao ty le zaraiko amin'olona io zany satria raha le zavatra fantarehetrarehetra miresahany de tsy azo iainana ntsony le fiarahamonina satria mitako fotoana daholo izy hoe fotoana zao va afaka miaina am'ty na miaina am'ty de amin'ny toerana misy tsika izy efa mandeha be zao le asa de misy zavatra tiako hoe mba ho zaraina amitsika ihany keo zany fa izy io lefa voazara amitsika de mbanjaranareo mahita anazy amin'ny fiangonana sy tsy hoe mivadika apocalypse zany de tahaky ny efa zavatra miraisina de iny mifanenana de ampitaiko amin'eo koa izy de iainan'le fiangonana koa le izy satria mitanjona tena hoe any an-danitra daholo ny olona taritina de miaraka mandeha daholo de mety misy zavatra koa hoe tsy ho hita koa ohatra mba hitanareo koa de zay le fampisara ary io tsy hoe fifandrisian-dahatra foana le hoe misy nyty ana fandraisana anazy ana fetanao satria zao no fetako nyty zavatra ty sososao de
rehefa mazava amitsika izy moramora kokoa tsika alohany mampita anazy amin'ny fiangonana de iainana le izy iainana le izy ka io le zavatra resako koa zany le zavatra koa mbola tsy resako tamin'ny paster tamitsika tamin'le fotoana re zarazavay koa zany amin'ny tena marina tsy voatery ny olona hoe miala amin'ny toerana misy anazy kanefa ny ohatrany nakiray izy na teo lakile nakiray koa tena ikiranany io de zaveny avany a mieritritra amin'izy hoe itsika doany indrindra fa paster mihitsy zany sy ny ekipa mpiara-miasa no mahazo azy de azo mba manao tevitra zay azo dikevitra de ameko anareo fotsiny le izy raha hitanareo hoe zakany fiangonana ty raha rehefa zao satria tsika mahita hoe tena fanta pomme io fa tsy whisky pourpreuve io fa fanta pomme de alefatsika io zaratsika amin'ny fiangonana de fa mahazo tao amin'ny fiangonana de efa tonga ny fotoana atao hoe iaviny Kristy de mba samy mitondra tsika io reky mizazazay menao nefa reky daholo miainga avy taty amiko tonga ty aminao nefa ianao ty mbola misy olona be dabe koa tonga tsika any an-danitra ty misy avy aty anky paster miandry tazanareo reky fanareo mbola be dabe ny de misaotra ny fatatoko fanaisana kasita kafe tsika rehetra de samotany Anjovan'Andriamanitra ray io misaotra anao zay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay mpanjakana misaotrany amin'ny fiainana izay niarahanay teto androany matoa zao tanteraka zay fantatray fa zany no sitraponao fa tsy misy zavatra mitranga amin'ny fiainanay raha tsy sitraponao de atodrainao Jehova mitery sy mianja sy mivoninahitra mandrak'izay zay resadresaka nataonay teto ny dia apetraka eo voninahitry ny anaranao zay tsy ampy ho fenon'ny fiainanao masina ary apetraka eo filatananao koa ny programanay sy ny fiasanay rehetra tompo hoe torina ny filazany tsara amin'ity firenenay ity tsy eto ihany fa mandeha ny tany mba aminay tota so tompo mianao voninahitry ny anaranao ka apaky fanahy maro tokoa zay hoentina eo anatrenao rehefa tonga eny amin'ny ranolanitra ianao dia mba afaka milaza izay tsiraiavy vita miasa zay nampanofinao any tompo fa dia mitona mba afaka ndraiky mpanomponao tsiraiavy reto zay mba menao ny faindrena fananao masina ny fahafenona taritarinazy hatrany ianao am'izay alohan'izy ireo ipitsika avy eo ivony fanahy masina hoe ty milavana ka izory ka nahandroko na ala mitaraina aminao reto mpanomponao reto tompo dia menao any an-danitra raha miantso izy ireo dia mamalianao any an-danitra dia taiko ny fiangonana vaoloko zay fezin'izy ireo mba hovanao avokoa zay fatorana rehetrarehetra mamatitra amin'ny malagasy rehetra nohony amin'izy ireo dia amin'ny anaranao Jesosy nangatanga zany aleluia. toy izay ny resaka ny fanaovanan'izy ireo tamin'iny fotoana iny inoana fa isy rivo-baovao mitsoka eo amin'ny fiangonana Rotota dia ny fiangonana vaon'ny oloko sy ny fiangonana apokalipsy zany mametraka ny veloma tompoko lahy mametraka veloma tompoko vavy ho manaraka indray Cynthia, oh, afatsaina fony aino antiany